Tokolasy tompoko vavy miarabantsika rehetra isan-tokantrano indray amin'izao ariva izao amin'ny endriny vaovao ny fandarana mikolo-hevitra izay arahantsika isaky zoma tahaka izao ny antony voka-pifidianana androany narahantsika teo ny mahakasika izany araka izany dia mifanindran-dalana amin'izay ihany koa ny loha-hevitra izay hitina edina hevitra mandritra ny ora iray amin'ny ity ariva ity tahaka ny mahazarantsika manana vahiny isika telo menada izy ireo no eto amin'ny plateau any mikolo-hevitra amin'izao alina izao Andre Mavalanitra miarabanao Ramatoa Miray Rakotoery avy eo amin'ny fiarahamonina sivily dia miaraba ny Enikajy ary miaraba ny mpijery rehetra koa vahintsika manaraka avy ato amin'ny akaviako ato ihany Andriamatoa Hugues Rajonson pahay toe-karena tonga soa eto amin'ny fandarana tompoko miaraba anareo dia miaraba mpiaino izay miaino amin'ity fandarana ity koa tsy izoviana amin'ny maro ihany koa ato amin'ny akavanako ato Gottlieb mpanentana fandarana mpanao atsikana ihany koa ady hevitra no atao eto androany fa tsy atsika fa tena tafiditra ao anatin'ny fedivan-kevitra ihany atsika amin'ny fomba mpitana ny levitra dia miaraba ny mpijery ary zay avy ny teny tamin'ny Nicole TV zany dia miaraba ny Enikajy ny Mboninahitra moa ny tena zany na sainareo eto ny lamba sy ny satroka dia fa anisan'ny ampisehoana io fa citoyen malagasy eny ary tokolasy tompoko vavy araka izany satria moa ny fotoanandroany dia isan'ny atao hoe kiondalana lehibe ho an'ny firenena malagasy noho izay hoe voka-pifidianana izay raka narahantsika sy fantatsika ihany koa Andriamatoa Jean-Louis Robinson candidat avy amin'ny antoko adana no miakatra hiady zany ny fiodinana faharoa atreto aloha dia miaraka amin'Andriamatoa Hery Rajaonary mampianina na ny hery vaovao an'ny Madagasikara ireo candidat ireo no tena nisongadina inona zany no sary iseho manomboka izao amin'ny tontolo politika eto Madagasikara amin'ny ankapobeny inona no hitranga raha pitso so raha afaka pitso hanao ahoana no vokatry mpifidianana ao arian'ny fiodinana faharoa inona no mety ho endriky ny fifandraisana sy ny fifanantonany amin'ireo candidat rehefa avy eo reo hitondrantsika ady hevitra fa tahaka ny mahazarantsika raha antsika avy hatrany aloha ny hevitry ny olo-pirenena mahakasika an'ireo loha hevitra ireo endriky ny tanàna aloha ny kara vaovao manana faizana farafaratsiny jery ny lafo rehetrarehetra isamatsika tokony isy fiovana satria zany reo samy candidat mpanjakana nakay moa candidat taloha zany mpitondra taloha moa nakay candidat amin'izao raha andray amin'izy rahalahy reo ny lany tsy miovy zany ny fiainany satria samy mitovy ihany ary izy rahalahy reo mety isy fivarana satria efa vaovao mpitondra fiovana eo ihany fa zao hoe le toe-tsain'le mpitondra mihitsy zany tena tokony hipetraka amin'ny hoe mahalehibe azy sy hitondrana an'le vahoaka malagasy le toe-tsaina zany tokony hiovana iza lany na avy amin'ny Ravanana raha avy amin'ny Andratjoela fa le toe-tsaina hoentina hitondrana an'le firenena mihitsy zany tena tokony hapetraka amin'ny maha izy azy raha tsika raha io resaka fivana aloha zany dia sarotra biana na tena misy fivana Madagasikara satria raha tsika zao mietratra hoe Jean-Louis Robinson lany azonao dia tika zany dia hoe ohatran'ny hoe fitondrana Ravalo manana ihany zany no mipetraka eto dia ndraika hoe Hery Rajaonary mampianana indray zao lany hoe candidat fitondram-panjakana zany any Hery Rajaonary mampianana dia ny eo ihany koa ny satria le système ihany zany no veriny eo zany hoe le système efa mipetraka taloha zany dia iny ihany no veriny eo sarotra be ny anantena hoe disy fivavy Madagasikara ohatra hoe i docteur Robinson ihany lany eo dia mety hisy fiovany aloha satria le tamin'ny tetezamity aloha ohatra ny tsy hitako izay fiovany fa vao may izay mijaly ohatra ny tsy miova amin'ny eto Madagasikara satria Robinson zao tsy izy no mitondrany ihany na fa baikondra Valmanana izy dia tsy neo ihany zany neo tena tsisy fiovana mihitsy zany satria ohatrany hoe team sy TGV ihany zany reo raha azoko tsara efa samy mitondra ny tany daholo zany reo dia mbola tena hitako hoe tsisy fiovana mihitsy zany raha mbola hoe reo no mitondra eo tokony hafa mihitsy zany tena tokony hitondra ny tany raha ny tena izy za zany tsy mino an'izany hoe isy fiovana be manahoana zany eto mbola lavaka be mbola ho totoranao mba mety isy fiovana angamba i Robinson Jean-Louis zany lany mana fanantenana mihitsy efa izy ny fiovana aloha Hery Rajaomampianana tsy afaka ino mihitsy zay hoe izy ny fiovana io zany tsy elany zay tsy maintsy fitiavatena kely ihany io fa fitiavatena diso tafahoatra zany ndraizay mahatonga ny lisy tena hoe manapotika amin'ny firenentsika
raha mahataterany le foto-kevitra sy le zavatra ijoroana dia mety hisy fiovana eny eto Madagasikara. Mety tsisy fiovana aloha fa vao may sara ikorotana. Mety eo amin'ny fiainana eto Madagasikara. Izy roa lany tambatra zany manana problème daholo na ny andany na ny ekila satria reo andany sy ekilany ihany sarotra be ihany. Eny raha mifanirina aloha tokony hisy fiovana eto Madagasikara nefa raha zava-misy hatramin'izao aloha mbola miankina amin'ny apitsony fiovana mety hisy eto Madagasikara. Rehefa no tsy nefa teo ihany teo fa tokony ila olom-baovao mihitsy zany ahitana an'le hoe tena fiovana marina raha eto Madagasikara. Mety hisy fiovana ihany aloha raha izy mitsama raha ny anankiray amin'ireo lany. Misy mampisy azy dia ty le fiainana zany rehefa tsisy filoham-pirenena dia zao raha mahita zao fa andeha an'le tetezamita ho aleo misy filoham-pirenena mihitsy zao mba mandeha mba mahazo fanampiana avy any velany ihany mba milamina ny olona mba mandeha tsara ny anina rehetrarehetra zay fiainana rehetrarehetra zay. Tsisy fiovana izy ary zalahany eo fa ny ataony ihany ny ataony. Misy mihitsy tena misy ny fiovana raha ohatra ka hoe lany ndray amin'ny. Ny fiovana aloha tsy hisy fiovana fiovana tsy hisy fa ny eo ihany no eo hoe fiovana kely anga hoe mety tsy haiko hoe tsisy titako zay fiovana raha hoe niza lany eo nizy amin'izy roa lahy reo satria raha le ray voalohany zany lui zany lany dia mbola ny eo ihany ny eo le taloha ihany no velona raha ny erana zao minary mampianina ny lany dia ny amin'izao ihany. Ary tompoko lasy tompoko vavy izay ny hevitry ny olom-pirenena izay ny hevitry ny olon-tsotra manoloana ny fiainam-pirenena manoloana ny hoe ireo kandida roa reo no lany reo niatrika fiodinana faharoa somary mavesatra ihany koa ny ady-hevitra eny amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Atomboko any aminao avy hatrany angamba raha matomira irakotoery ny fanontaniana hoe ahoana ny fomba fijerinao aloha zany ny hevitry ny olom-pirenena teo dia ahoana ny fijerinao ny amin'ny hoe Ravalomanana André Rajoelina mifandona akolaka ao anatin'ny fiodinana faharoa amin'ireo kandida roa reo. Ya, misaotra anao. Raha ny fahitana ny resadresaka rehetrarehetra teo zany tena olom-pirenena no miteny, olona tsotra. Dia ataontsika hoe valopolo isan-jato ny valiteny teo dia tsy matoky ny hoavy ny fiovana. Nefa dia ny teny verimberina atao dia hoe fiovana. Zany hoe ny malagasy rehetra zany matotonga nandeha ny fidy be dia be dia tena nitady an'ilay fiovana. Zay zany aloha. Iraisan'izay saingy tsy matoky tsony izy le hoe tena isy ny fiovana rehefa mahita indray hoe ireo ihany araky namerimberena ny verimberina teo koa zany dia hoe ny teo ihany ny teo ihanina R Jonary Mampianina ihany ozy izy no iandry ary Robinson ihany no Ravalomanana dia inona ihany raha zany ozy izy tsisy andrasana zany hoe ohatra ny olona efa miraviravy tanana sahady ny fijeriko an'le olona zay nanontaniana rehetra teo. Inona no antony? Variana be koa nefa fa ireny olona reny no nandeha nandatsy-bato. Fa maninona ary raha ireny olona 20 isan-jato miteny hoe tsy isy io fiovana io nandeha nandatsy-bato dia io ny vokany fa naninona izy tsy nifidy olom-baovao. Eo zany dia ametrahako kely an'le hoe misy andraikitry ny olom-pirenena tsirairaiky io ao anatin'io zavatra io. Fa tsy voatery hoe fadisoana tsipy foana ny MCNIT rery zany ny eloka zao fa za zany manontany hoe firy tamin'ireny koa ny tena nifidy tamin'ny tena fotom-pisainany hoe zao ny tadiavinay fa tsy manara-drian-drano ka rehefa avy eo rehefa mitotona ny vato hoe lasandranona be dia be nge teo nisy raika amby telopolo zay raha tena nanao mihitsy hoe be dia be loatra ty izy amin'ireo olona reo ny tena vonona ary izy amin'ireo olona reo ny tena vanona zany hoe vonona sy vanona tokony mitambatra dia tokony izay no nitondrana azy ary izay zavatra izay tsy ampy talohan'ny fifidianana le fanentanana ny olona ahafantatra hoe izy ty olona vonona ve ty fa tsy olona vanona sa olona vanona ty fa tsy vonona. Zao aloha tokony jerentsika hoe natiana na tiana ray amin'ireo olona roa reo zany niatrika ny fifidianana faharoa zany hatreto hoe tsy fantatsika hoe inona ny fanapakevitra CES tsy maintsy ray amin'ireo ny filoham-pirenena ahoana zany Madagasikara antsoatsy. Ny anazy zany ny fijerika azy indray dia zao le olona ireo zany matoy izy miteny hoe tsy manantena fiovana
dia efa tena fa latsapaka ao anatin'ny fiainany mihitsy a le fampanantenana amin'ny mpanao politika amin'ny ankapobeny. Fa roa manarakaraka an'izany a ny resaka nataon'ireo olona izay nanao propaganda ireo ary ho tafiditra amin'ity fidinana faharoa ity dia tsy nahitan'ny olona endrika fanovana zavatra mihitsy na nandeha nifidy izy zany ho an'ireo olona ireo na tsy ho an'ireo olona ireo dia nikabary ren'ny olona tao anatin'ny televiziona sy hitan'ny olona tamin'ny aino aman-jery rehetra dia tsy nahitany marika na dia kely akory ary hoe reto olona izay ho fidiana amin'ny 20 desambra reto any ka hitondra fiovana. Tsy hita taratra izay ary tsy nisy mihitsy raha ny tena marina zany a tamin'ireo izay hiatrika amin'ny fidiana faharoa ireo tena namoaka programa foatra ny resaka hoe yaourta, resaka hoe terrain baskety, zany ny zavatra heno. Ka amiko zany a tsy namoaka tena hoe resaka politika, inona ny politika zay hoentina hanovana an'le izy. Fa roa manarakaraka an'izany dia zao. Le fifidianana anie dia ny olona rehetra samy nanaiky hoe io ihany, io fifidianana io ihany no ahafahana mivoaka amin'ny krizy. Dia nandeha nifidy tokoa ny olona hivoahana amin'le krizy zany. Zany hoe hivoahana amin'ny krizy fotsiny zany ny eritreretin'ny olona, fa tsisy ny eritreretany zany hoe andeha hanova zavatra zany. Fa natao anatin'ny propaganda raha tsy nahita mihitsy ny aloha hoe tena nametraka politika hoe zao ny politika ekonomika, zao ny politika sektorielle, raha anao zao ny energia, zao ny anina, zao tsy nisy an'izay. Fa tonga dia samy nanao lanonana dia samy nampiseho vola makarena teny amin'le izy fotsiny dia le fiarahamonina zany ohatrany hoe ay dia fampisehoana vola fotsiny zany ty fifidianana ity dia zay zany le zavatra mitranga. Tovhevitra amin'izay koa ny hevitra be dia be misamboaravara rehefa hiresaka ny zavatra ohatran'ireny. Fa rehefa raisina fotsiny ny karazana olona telo, vondron'olona telo nandray anjara tao anatin'ny fifidianana dia ao ny mpifidy, dia ao ny mpikarakara ny fifidianana, dia ao ireo mpanao politika ny fidiana. Fa za aloha zany raha ohatra ka ny tsimbonan-kevitra amin'ny Ramatoa Miray amin'ilay hoe ka ianareo vahoaka raha tsy mihaino sisisy, tsy napetraka teto Madagasikara mihitsy zany ny drafitra ahafahan'ny olona mandinika. Noho izany le zavatra le nifidian'le olona teo marihana fa raha ny statistika sy ny demografia nampianarin'ny trony no jerentsika zany dia kely dia kely inge le ampahan'olona ny fidy na tonga ny Jean-Louis Robinson sy Rajonary mampianana ho lasa ory zareo no deuxième tour. Dia rehefa avy eo ry zareo zany raha ohatra ka ny ampahan'ny olona tena nifidy azy amin'ny fomba tena entitra dia ireo zay nifidy azy tamin'ny premier tour ireo. Fa rehefa avy eo izy zany tsy maintsy anka olona hafa nifidy olona hafa na tsy nifidy hifidy azy hameno an'le hoe atsasamanila tonga azo lany amin'ny fidinana faharoa. Noho izany zany dia apetraka amin'ireo mpanao politika hoe reny ny vavan'ny olona. Dia anjaranao zany satria ho an'ny olona le mpijery sy le olona mpifidy anie tsisy hevitra intsony aloha raha ohatra ka ohatrana manokana zao misy zavatra tsy ombona-kevitra be dia be ao anatin'ny fifidianana fa za nandeha nandatsabato efa maty moa le any nandeha nandatsabato nandray anjara ary amin'izao fotoana izao dia mahatsapa mihitsy hoe efa misy fandraisako anjara ao anatin'ity fiainam-pirenena ty tamin'le fifidianana premier tour nataoko. Dia rehefa avy eo zany ohatrany hoe araharahako fotsiny zany ny fifidianana ataoko iny. Fa ireo le olona le voafidy ndraiky kosa dia tokony ho fantatry ny olona atao hoe olona tsotra fa ray nitazana tamin'le fifidianana fa misy olona be dia be manodidina rehefa avy eo hoe hiasa ho an'ny firenena ho atolotra amin'ny resaka député sy ny sisa dia eo zany mahatonga ako hoe nampanentana nampitaiza olona dia hoe manompoka izao no tena tsara jerentsika fa lasa hakana lesona fotsiny. Fa tsy fanaovana romoromo, tsy fanaovana latsa, tsy fanaovana valifaty sy ny sisa fa hijeritsika manomboka ohatrany androany amin'iny valim-pifidianana teo iny no makany. Satria tombony anankiray aloha efa ao anatina somary fitonitsaina ny hoe anatrehana deuxième tour. Zavatra hitranga eo mbola tsy fantatra. Fa ny tena zava-dehibe ao anatin'ilay zany dia asa hoentin'ireo izay hitondra hamafany zavatra ao an-tsain'ny olona ka ampisehony an'ireo olona ireo hoe rehefa ataonareo interview ireo olona ireo zany afaka telo volana toy le hoe tena le olona voafidy sy le ekipany kay tena diso zay le niteny tamin'ny novambra fa ohatra ny tena tsara ihany ohatrany niova ihany sy sisa. Io moa zany zay voafidy io rehefa nisafiditsika hoe nidrafitra républicaine nitondrana ny firenena dia za rehefa misy lany io manao salia niza zay zany fitaizana mbola goavana be zay tokony ho asan'izay ekipa sy ho avy. Ny fantaniana apetraka ihany koa amin'izao fotoana izao hoe ny filoham-pirenena zany izay hivoaka eo manao ahoana no mety ho tanjany na no mety ho heriny. Ny fifidiana solombavam-bahoaka ihany koa miaraka amin'izay. Ny jerena nefa zao raha ohatra ho an'ny Jean-Louis Robinson manokana 20 ny candidat niavana
député eran'ny Madagasikara era-Jonald Mampianina tsy manana candidat na ray ary candidat député nefa ny mieritreritra hoe ametraka premier ministre anahoana ny ina zany zao no mety ho sary ho hita ny asan'ny fijerika azy dia zao mbola mila tezany tokoa araka teneniny Gaute ny olona satria tokony ho fantatry ny olona ny tena asan'ny premier ministre sy ny asan'ny filohan'ny repoblika ary tsy maintsy fantatra eo dia le zay zavatra eny efa na le constitution ary zao tsy mahamaritra tsara hoe izy constitution inona moa zany no ampiarina rehefa ivoaka eo dia mbola hifidy constitution zany tsika dia avy eo amin'le constitution zay vao hamaritra hoe reto avy ny asa ataon'ny premier ministre reto no asan'ny président'ny république fa hatramin'izao fotoan'izao zany dia ny zavatra hita aloha tamin'ireny propagande ireny dia hoe filoham-panjakana lehibe ny fitondram-panjakana rehetra ary ohatra ny lasa tsy refesy mandidy aza no tonga eo fa tsy nisy ny resaka mihitsy hoe za filohan'ny république dia nizao no asa saiko ataon'ny premier ministre ary zao no foto-kevitra zay resahako amin'ny gouvernemanta hoe zao no tokony ataonareo dia mampiatra azy ny teknisianina araka le izay no mbonako hevitra amin'ny Gaute hoe le olona manodidina azy reo no mampiatra le vision sy le eritreritra le idéal le filohan'ny république mipetraka eo hoe inona no ataony satria le filohan'ny république ania filoham-panjakana mipetraka ery ambony ery izy fa ny tena mpanatanteraka dia tady fa ny premier ministre ary raha vao ny fahitako azy hatramin'izay zay atao hoe 10 taona nazoantsika amin'ny fahaleovan-tena zay na ataontsika ohatran'izao dia tsy mbola nanana premier ministre tsara tsika fa premier ministre mpanasoaso ny be deaibe teto raha vao hoe ana dia hoe filohan'ny république ny filohan'ny république tsy tononona moa le izy fa manahirana be ny manona anaran'olona fa dia io le premier ministre oa sy le ministre dia mpanasoaso an'le filohan'ny république fotsiny fa tsy manao ny asa tena tanterahana ary zay ny tena ny olana eto Madagasikara raha manana premier ministre tsara tsika indray andro dia ho tafavoaka Madagasikara eo mihitsy le hoe alliance mety ho teraka zany zao amin'izao premier tour zao hoe ohatra ny ahoana ny endrika mety isehoany zay satria natirana le prime ministre zany tsy maintsy ho sahirana zany zay filoha eo tsy maintsy ho sahirana zany zay olany eo ahoana satria tsy maintsy ifanaraka amin'ny hery politika hafa misy hery politika tsy rotsony maty zany zao fa tena hita hoe misy hery maromaro misongadina zany zao eto amin'ny firenena le prime ministre zany zafatingeko te le prime ministre zany tokony olona mahay mamondrona aloha satria zao fracture politique efa misy eto amintsika zao zany fracture sociale mihitsy aza dia tokony ilana olona anankiray zay tena mpamondrona zany hoe tsy iray atoko amin'le filoha ray aloha zay olona tena andravina n'izao disadisa rehetra zao satria eo ny isian'le olana amin'le hoe le fampihavanana tsy vita dika zany le prime ministre zay ho tonga eo tsy maintsy olona neutre za zany te hitrakely aloha ny am'le hoe tsika masy lasa mandeha miditra any amin'ny lafiny ara-teknika tsika zany nefa na ny vahoaka mijery aza mbola tsy mahafantatra hoe inona moa le drafitra fomba hitondrana ny firenena ary naninona no nisy korotana foana hatramin'izay tsy nisy filoha-pirenena tafajanona teo ka tena tavela tamina resaka mandasiny sisy fa misy korotarotana kely foana ao ny empêchement ao ny fihetsiketsehana an-dalambe ao ny famonoana sy ny sisy fa raha ohatra ka amiko zao raha resaka premier ministre anisan'ny antanatohatra anankiray sy anisan'ny élément anankiray ao anatin'ny fitondrana izy zay tokony robot azy izy amiko ny premier ministre dia technicien sans état d'âme mampiatra izy satria ny atao hoe exécutif dia matematika ny ataony raha tena marina misy ihany le atao hoe lafiny ara-politika nefa ny lafiny ara-politika raha ny drafitra metrahana ny firenena amin'izao fotoana izao zany dia ny député lany ao anatin'ny antenimera tsy haiko moa zany rôle ny antenimera-ndolona ao anatin'ny fanirena premier ministre satria io zany dia efa manjary ohatra ny hafahafa ihany fa ny antenimera ny député zany no hifidy ny olona atolotra vondrona antoko hoe ho premier ministre dia misy ny fanendrena ataon'ny filoha-pirenena makato zay lafin'izay amin'izao fotoana izao tsy géométrie variable ntsony nge no antenimeratsika ho avy eo fa arithmétique variable mihitsy tsisy ary fantatritsika tsara fa ny fifidianana premier tour teo sy ny fifidianana le nataontsika zao io dia échec ny antoko lehibe nefa zay zavatra zay échec ny firenena amiko satria lasa hoentina association zany ny firenena hoentina fikambanan'olona de circonstance nefa raha ny tena marina ny fijoroan'ny firenena tafajorojoro kokoa aleo kokoa amiko tamin'ny fotoana nisy ny antoko mijoro manana drafitra nefa fantatritsika tsara fa ny antoko mbola tena nijoro araha-potika tamin'ny premier tour ka zany azy zany raha zay le teny hoe
hoe nanina moa le atokony potika ny antoko politika atsika tsisy mampianatra ny mpikambana ao aminy an'izany politika izany any le olana satria zao zao mahita mihitsy hoe tsisy nareo le olona mpitarika politika ireo tsisy nianatra science politique anaray ary fa tonga dia hoe politicien de circonstance ary indraindray keo ara le olana mantsy dia zao hoe tsy fantatry ny vahoaka koa zany le hoe ahoana ny ahafahana manao ny évaluation an'le mpanao politika sy le olona teknisianiny eo fa le vahoaka zany rehefa hoe mitrotra fotsiny izy tezitra izy satria memahantra izy na ohatran'izay dia zay no mahatonga n'le crise rehetrarehetra zany fa ny anahy zany ny fijeriko azy dia zao hoe tokony ametraka fanontaniana amin'ny tenany zany ny mpanao politika eto Madagasikara hoe tokony hiverina hianatra amin'ny dabilioan'ny politika izy aloha ray zay ny teknisianina malagasy koa satria mba mana expérience be deabe any tokony hiverina hianatra n'izany atao hoe politika le politika mantsy misy dikany anakiroa amin'ny teny anglisy izy mantsy mazava tsara politique sy policie le politique zany io le fitediavana fitondrana eo fa le policie le tenenin'ny goty teo iny zany no tokony ianaran'ny olona manodidina mpanao politika mba hahafahana tsara mitondra ny firenena hoe raha ny énergie ohatra zany zay ny idéaly voalohany hoe tsy maintsy atao dia tsy maintsy mahay mampiatra an'izay zavatra zay satria tsy tafavoaka raha olona mpanao politika fotsiny asiko jiro aty aminareo atsiko ananina aty aminareo ny fanasivana jiro amin'ny toerana anankiray dia tsy maintsy miankina amin'izay hoe inona marina ny tanjona ara-toekarena inona ny tanjona ara-tsosialy inona ny tanjona araky ny filaminana sy ny karazany tsy maintsy misy mipetraka zay fa tsy hoe ametrahako jiro eto satria za mpanao politika fotsiny te ametraka jiro amin'le toerana misy tsy maintsy manana zay fomba fijery zay rehefa miresaka ihany nareo miresaka an'le hoe antoko politika teo za zao manontany tena atao rena le voka-pifidianana iny hoe midika ve zany reny zany zao hoe ny antoko tia sy hery vaovao zany zao ve ny tiany malagasy reo zany ve zao no misongadina reo zany zao matanjaka atraiza zany zao nitanjaka reo olona reo le tanjaka artificiel le izy raha jerena le resako teo amin'le resaka leo toko mantsy efa lasa lavidavitra kokoa tsika fa ao anatin'le deuxième tour zany zao misambara be zany zao le resaka resaresahana any ambadika any ny resaka alliance raha ho an'ilay mpandinika fiarahamonina ohatranay dia hita zany hoe tsy ho possible aty amitsika le atao hoe report de voix automatique ohatrany any ivelany niza niza ilazy eo na iza sy ny aveza sy ny ahoana sy ny isanjato isan-karazany lalaovinao anatin'io eo tadio tsara zany fa ny fomba ny fidianan'ny olona teo matoa izy zany ny fidy tsy nanam-potoana ela be izy akory ny enonany projet de société ny candidat anankiray ka tsy nisy fa ny fidy izy amin'ny fony ny fidy amin'ny sainy ny fidy amin'ny posiny ny fidy amin'ny zavatra afa tsotonony eto dia io le vokatra matoa io vokatra io no hoe araky ny leritrerittsika zay dia satria olona zany le njerevan'le olona le nifidy hoe naty mitovitovy amiko sy sisa za moa zany tsy de d'accord loatra am'le adihevitra le hoe vote ethnique ka sy sisa fa ny hahabo ny olona eo ampijerenan'le fiarahamonina sy ny politika mahatonga azy le mifidy le izy noho izany rehefa tonga eo am'le fitondrana zany le olona le fidiny io dia ho avy ndray tsika raha vao tsy mitandrina hoe lay antoko na le association an'lay olona ho lany filoham-pirenena eo no lasa ho atsangana ho lasa antoko matanjaka dia miverinatsika amin'ny tema miveritsika amin'ny TGV amiko ny antoko politika tafajoro ninona fomba ny ainana ny lafiny ara-politika ka nanana drafitra structure arema ohatra zay teneniko zay napetraka mihitsy amin'izay fomba nanaovandratsiraka azy hoe antoko dia manana drafitra dia mipetraka dia mitondra amantoko na de na le point natsiraka ohatra aka rehefa nandeha ny fotoana dia hoe lany lomotra ihany lany rano mandeha ihany lomotra ohatrohatran'izay zany le izy raha jerena fa jereo le antoko tao anatin'ny 10 taona lasa nisy ny leader fanilo nisy ny gradiloafo nisy ny avi nisy ny MFM mbola nanana ny tsirony raraka tsy kelikely aizany AKFM fanavozana aizany AKFM aizany ireo antoko zay tokony rehefa hitondra firenena ka politika dia antokony tokony ho fototra dia zay mihitsiny ile atoko zany ny atoko politika zay ny antom-pisiny andray fitondrana nefa jereo nge zany hoe MFM zany iza mbola mitondra teo le hoe hery vaovao ohatra na le havana zay hery vaovao zao association de circonstance zany zao ireo sangany izy satria isan'ny fifidianana ireo deuxième tour reo dia rehefa aveo izy mivadika ho lasa parti politique ary eo foana tsy mampeten'le izy zany rehefa hiakatra ho filoham-pirenena zany rehefa mieritreritra ny anao filoham-pirenena tokony efa manana ekipa
efa tena parti politika anankiray dia reto ny ekipa fa ny antsika zany a rehefa tonga eo dia japiny rehetrarehetra tonga ao daholo na olona efa retraité ary a lasa miasa lasa tena hoe renindray le tena olona mibaiko an'le firenena dia zay tsy mampety azy hoe aiza ho aiza zany a le fa aizany olontsika manao politika satria jereo zao ny AKFM nyzara firy izao zay tsy falifaly a dia lasa mamorona dia jereo koa ny io koa zao mipatitaka ny TGV mipatitaka ny TIM mipatitaka daholo leader fanilo raha atao tsy hitatsony mihitsy tamin'ny fifidianana dia aiza ho aiza zany a tena le resaka politika mihitsy zany le tena hoe politika izy rehefa fandarana amin'ny télé politikara daholo zany a no mitondra antsika le izy ane le izy ange zay zany zava-misy fa io le teny godeo manomboka eto ny tokony ho jerentsika ndao aro jerena hoe anao ahoana zany le filoham-pirenena eo zay tsika tiako vokanareo na tele adevitra satria tsy maintsy reo ianao vo afaka manitsy hoe zao no tokony ho atao ok dia ahoana zany zao ny filoham-pirenena ho avy io zany ny ana zany ny fijeritra azy a dia zao filoham-pirenena mitovy amin'ny filoham-pirenena teo aloha daholo ihany reo a ary hovoan'ny zavatra nataony ihany reo fa amiko zany a tsy ao amin'le tena le mpanao politika opportuniste rehetrarehetra le tana labe rehetrarehetra zao zany a reo ihany mbola iverinao amin'ny toerana fa ny anahy zany ny hoavy ny anahy dia zao za tena mba mengavy ny tanora kehitriny a tena hianatra politika mba hamonjena nyty fireneny ty hianatra mihitsy aloha hianatra politika mihitsy tena mianatra ahemotra aloha le deuxième tour andraso aloha le deuxième tour tsy maintsy atao le deuxième tour tsy maintsy atao a satria zay no vahaolana eritreretina aloha amin'izao fotoana izao tsisy mahafantatra ny rapitso fa zay aloha le hoe vahaolana ilana amin'ny crise satria zany a tsy nanana politika tsika averiko indray le izy tsy nanana politika ary tsy nisy ny olona tena nieritreritra ny politika hitondrana ny firenena teto Madagasikara fa le olona zay nitondra teo dia hoe hitady bailleur de fonds dia anao tipitopy amin'ny asa sosialy rehetrarehetra zay nitranga dia mba ahafahana mitondra firenena elaela sy anaovana ananana antoko entre guillemets matanjaka fa tsy mbola nisy mihitsy hoe tena antoko tena hijanona perpétuellement antoko matanjaka any mihitsy ke le izy tsy nampianarina zany le olona rehetrarehetra hoe misy leader d'opinion ao anatin'ny atoko politika iray a dia misy idéal zay ataon'io atoko politika io dia io no arahany rehetrarehetra fa tsy maintsy misy olona rehetrarehetra matoa le olona nge mipatitaka matoa le olona mipatitaka tsy voafe zany hoe le atoko mihitsy tsy nanana discipline de parti ary tsy nanana ligne de conduite na parti any mihitsy le problème atsika dia no zany zany a misaraka 5 dia io zavatra io zany a rehefa tsy mipetraka zany le leader charismatique hoe afaka mampiray ny olona na inona zavatra mitranga dia nidika an'izany zany a tsy nisy mpanao politika tena mpanao politika kosa aloha nanao an'izay ohatra nefa miteny sady ianao hoe efa tsy ho tafavoaka zay filoham-pirenena le hoe vondron'olona sy antokon'olona le hoe lasa manosika sy lasa mikarakara n'ilay fifidianana amiko zany aloha zany raha miainga any ambolohantsika zany raha ohatra crise 2009 ohatra zay lasa ohatrany hoe misy fofona crise tany alohan'izay ihany koa moa hoentina foana rehefa resahana dia misy zany a ireo échec karazantelo ny échec ny intellectuel anankiray ny échec ny grand parti anankiray dia ny échec ny olona ao anatina décision ka diso décision izy ny antony na manandota akininina azy izy le olona manodidina azy zany a nambana basy mihitsy hanika ny fanapa-kevitry ny olona anankiray ary zava-nitranga zany ary zava-nitranga teto amin'ny firenena zany le fanapa-kevitry le olona lasa hoe tsy izy intsony mihitsy ake tsy izy tenany ary ny olona anankiray raha anao filoham-pirenena izy a dia efa manary ny fiainany amin'ny ankapobeny izy raha ny tokony ho izy zay no mahadiso antsika tao anatin'ny tantara ny filoham-pirenena ny olombelona hamiko mbola nafinaritra kokoa aza ny mijery ny fitondrana hoe takona daholo ny zavatra rehetra nefa misy moa tsy d'accord amin'izay hevitra zay fa rehefa jerevako ny aty ivelany dia misy mety fa ny olona lay filoham-pirenena hanika manjara ohatrany hoe iranga korodosy eo hiala sy ohatr'izany dia le échec le teneniko ary zay niako nitodiako amin'ny société civile hoe échec ny société civile ihany koa tao anatin'ny fitaka zany ary na amin'izao fotoana anelanelan'ny premier tour sy ny deuxième tour sy ny talohan'ny premier tour raha dia tsapako fa tsy nanana ny pression société civile zay tokony hanana
pression amin'ny olona mpifidy ohatra satria le izy rehefa antanina zareo de ohatrany hoe miandry financement rehefa misy financement maniditsidina any mivotra daholo ny société civile amiko za manokana fa za tsy mirehaka any am'izany akory ny fitaizana ny vahoaka tsotra mifanena amiko eny amin'ny arabe sy ny fitaizana vahoaka tsotra amin'ny radio entaniko sy ny fampisehoana zay ataoko tsapako nisy akony kokoa noho ny hoe misy société civile mivorivory etsy manao tena ekeko mihitsy zay teniny goty zay tena le fiarahamonina civile zany a lasa fitadiavam-bola ny tena nataony a ary io tsy vao zao io zay mihitsy ny antom-pisiny ty Oscar ty zany a tena hoe anarina n'le lesoka rehetra teo amin'ny fiarahamonina civile io zao ohatra fotsiny nandresaka n'le fampianarana an'iny le bulletin unique iny azy de zay tsy nahazo vola zany a de tsy nanao nininona de firy nefa ny tena nanao tsy nahitanareo nampianatra momban'iny lo zay firy nefa ny tena nanao tsy nisy de izay a nalefa ty aminay le anina de ndao tsika anao fotsiny a amin'ny manodidina atsika eo izay a de tena nandeha taminayponay a tsy nisy a na fanapiny ny fanafitondrana zany na fanapiny ny sénite zany na fanapiny union européenne fa de tena hoe andoranga amitany adiditsika fa rehefa aveo ifanilikilika andraikitra eto indray a tena marina mihitsy zay za te hiverina am'le teniny goty teo hoe le filoham-pirenena rehetrarehetra teo ange tsisy nahavitany mandany inona no antony de noho ilay tsy fisiny le tena hoe tena fantatry le olona aveo hoe inona no ataony ao ary tena misy olona ave tena teknisianna manodidina azy de zay foana niverenana am'le hoe le parti politique fa nibetsaka eto amintsika zany a de politikara fa tsy politicien zany hoe le olona manao politika izy a mba azahoany vola fa tsy manao politika izy a ho an'ny soa iombonana fa ho an'ny soa an'ny posiny rehetra reny ny zavanisy reny aloha zany voka mpifidianana androany efa tafiditra ao anatin'le chèque ve le satria isany nanakoako ihany ko le resaka hoe requête misy olotsotra efatra amby zato raha ny vaovao-nangonina mpanao gazety ny voarain'ny CES manozongozana sady le candidat le fikambanana am'le hoe manangana fikambanana fa irotsaka anao politika sy le hoe candidat tonga tampo échec tafiditra ao anatin'izay ve zany le izy aloha zany ny tena marina de zao a resaka échec ve le izy sa tena mayonnaise politika tsy fantatra tsony mantsy na inona fa de tena inona ny zavatra mitranga le izy aloha zany iverina am'le tena le deuxième tour am'izay tsika zany fieritreretako azy satria araka le fanotaninao teo hoe inona ny zavatra hitranga ao am'le deuxième tour zany a le 1+1 tsy égale 2 mandrak'izay zay aloha satria ny eto amitsika na izy le hoe le anankiray ty anampy an'ity a ny mpifidy an'ity matoa ny fidy an'ity izy efa tsy tiany zay teto reto ary le olona reo zany a raha ohatra teneninao hifidy an'ity de misy zavatra mety angatahany aminao zay vo andeha hifidy amin'io izy amin'ny lafiny rehetrarehetra zay zavatra zay tsy voatery mety hoe vola de io le hoe le kajy hoe andresitsika fa 1+1 égale 2 ry manampy atsika reto anatsika eo no ahitantsika fa misy felaka tahamaina zay ataon'ny gasy ami'ray am'ireo candidat reo ho hitatsika tsara le izy raha mijery ny karta ny fifidianana andreo olona mantsika hoe ny ampivoatany a ny atsimo andrefana ny sy ny andrefana zany ny lasan'ny candidat Robinson ny an'ny Erajonary mampianina ty Fianaratsoa sy le ilany ambany iny a de misy kely Sofia rembony ery raha mijery an'izay carte zay tsika de zao zany hoe misy toerana zany zay efa raha ny tena marina tsy ahafahan'ireo candidat reo mihiditra mihitsy fa de efa tsy maintsy efa lasan'ireo zany le izy de eo am'izay zany le izy hoe eo am'izay le carte zay no ahitana hoe ahoana am'izay zany ny lanjan'le alliance izy no hiaraka amin'ny le candidat nahazo aria avaratra sy ny atsinanana avaratra atsinanana satria le candidat io de namely an'ireo anakiroa reo io le candidat io ve zay tsy naharesy sa hiaraka amin'ny anankiray zay nanyteneniny hoe tao aminatin'ny TV plus hoe avoakanay ny dossier ho savy izy anaraka an'iny ary ho savy izy amely an'le anankiray hoe ianao sary-bakoly be de hoe za 90 kilo ka tsy sary-bakoly hoe reny zavatra reny zany tsara ho jerena le analyse-le resaka reny de faharoa manarakaraka an'izany a reto le rehetrarehetra zay hoe zay mpinamana ihany fa samy milatsaka aloha de 8 heures efa aveo
le mpifidy an'ireo olona reo ne tena olona spesifika mihitsy tsy raha tsy hoe voavidy izy raha tsy hoe voavidy zay le teninike mangataka zay le teninike voavidy le mpifidy voavidy le mpifidy iny ataontsika hoe apahany fa voavidy ara-tsaina mantsy io na araka le teny devazy hoe ny fangalaram-bato tsy voatery le vato no amboarina fa ka miverina ry am'le aloha le nyresakitsika taloha ako hoe le olona zay nifidy reo a misy tena hoe za tsy mifidy afa-tsy ravalomanana za tsy mifidy afa-tsy andro rajoelona reo zany zao no bazy iangatsika fa le olona rehetrarehetra zay tsy fantatra na mbola tsy tafiditra atao anaty lisitra reny mbola tsy fantatra ny eritreritao kely fotsiny manao le miverina am'le hoe manao deuxième tour de ny atao hoe analyse sociopolitique kely miaraka am'le carte misy an'le fifidianana sy sisiny zao zany zay zavatra tsy de tena tiako loatra ny milaza azy rehefa amin'ny propagandy dia déterminant na isy dikan'le ibe zany zao ny fijerena hoe anahoana ny ekipa ny deuxième tour n'ireo candidat anankiroa reo manahoana ny fahaizan'ireo olona reo manahoana ny communication an'ireo satria haka vaton'olona misy zany zao ny atao hoe absolu raha ohatra zao tsika mijery zany zao hoe raha ohatra ka 21% zao Jean-Louis Robinson 15% na 16% teo zany Hery Rajaonarimampianina de aveo misy Anjo 10% eo Roland Ratsiraka 9 sy ny 6 ekena fa isy ny ataon'ireo le hoe lopitarika reo iresadresaka mety anao kabary mety andeha anao propagande mihitsy anaraka ny atao amin'ny Jean-Louis Robinson zao misy an'ireo le majinjinka zay efa niaraka tamin'ny fitondrana ravalomanana teo aloha fa ny apahany zany hoe ny 700 eo tsy nandeha nifidy nefa voasoratra nananakaratra de eo ihany koa ny apahany rehetra zay mbola raha ohatra ka ekeny senita fa isorana moa senita amin'indra tanteraka iny hoe tsy tafiditra atao anaty lisitra mihitsy de miditra mbola mahatratratra any amin'ny roa tapitrisana 10 hetsy sy roa tapitrisa anoany olona mbola andeha hojonona mihitsy raha zay ny fomba ilazako azy de déterminant zany a ny campagne électorale eo satria hiainy kokoa ny olona ary za tena mahafantatra olona akaiky mihitsy hoy izy deuxième tour avo ifidy tsy tiako izy satria izy tsy mandray anjara izy zany any amboalohany fa bombony izy rehefa avy eo tsy mety zay zavatra zay de rehefa jerena zany le hoe le report de voix tsy automatique de tahaka an'izao ny zavatra tiako tenenina zay mety na tsy mety table rase ozy ny fiteny am'le fifidianana premier tour zay no izy fa miverina anao fifidianana premier tour tsika roa ny candidat de zay fahitako azy raha ny hoe atao hoe géométrie variable koa zany ny électeur kanefa eo indrindra ny tokony hahalalana ny toetra ny malagasy de miampy an'le fitaizana za moa zany manala ny communauté internationale koa satria communauté internationale tsy tiako de zareo sady nanery rehefa tanteraka le izy fana izy de itehaka izy satria carrièreny koa nijereny tsy tiako reo communauté internationale reo tsy ratsy izy fa tsy tiako zany hoe anisany mahatonga an'le izy hoe za raha andeha andatsabato amin'ny deuxième tour de ozy hoe mahasositra anaty fifidianany ty fandrotsaka zay tsy azon'ny olona indraindray fa za zany te hiverina am'le resaka mbola voalohany foana satria zao le izy mantsy zao hoe ny tena marina zany ny mahatonga an'le olona anongana an'le fitondrana de le tsy efa ndresantsika telo mena dato eo le izy le olona manodidin'ireo anke reo ihany niverimberina eo ary reo olona manodidina rehetrarehetra reo ihany no anapotika an'le firenena zay reo olona reo za zany tena niarany asa tamin'ny olona be deabe tamin'ireo fa reo tsy mieritreritra firenena zany ary raha ny tena fomba fijery mahitsy zany de zao tsy manana fijery am'zany resaka hoe fananana iombonana de ny firenena le fananana iombonana fotsiny le fitiavatandrazana amiko zany efa tena efa ambara tonga ambony be fa ny hoe bien commun hoe sécurité est un bien commun zay aza de efa tsy sarotra be zany le hoe bien commun zay de ao anatin'le le filoham-pirenenireo ny teny goty teo zany hoe oito am'zay le manodidina azy de eo no le manodidina azy reo ngeny natonga an'ireo le olona rehetrarehetra ny teny teo hoe tsisy fiovana satria jereny reo le olona taloha reo ihany ka za zany efa miainga am'le hoe ny androany aloha tsisy hevitra sy makany le après l'élection ngeny resantsika zay le fantanina après l'élection zany tena marina nen'le olona hoe tena tsisy fiovana satria tena tsisy satria reo olona reo ihany no hitany zay aloha marina zay satria na de andresy lahatra an'le 2,700,000 ozy izy ny union européenne no tena tsy tafiditra na mbola andresy lahatra an'ireo ary izy tsy maintsy tsika tsy manao safidy afa-tsy reo anankiroa reo aloha tsy voatery za zany tsy anakeko an'izay satria zao ohatra hoe za zao misady resi am'le olona any
za zany eto e za tsy anaika zany hoe isy asa mitambatambatra be deaibe mba hahafahantsika satria zay rôletsika reto ka izay nge zao le mitambatambatra zay zao mahatonga ty le hoe andao kosa rangaha andao kosa rangaha na misy ara zany le chronique pessimiste be hoe d'une crise encore plus sarotsarotra kokoa zany de isika zany tokony ametraka an'izay satria mahazo teletsika zao misy mpijeritsika zao tsy anaiky an'izany tsika fa mba hiasa ihany ko satria le filoha-pirenena rehefa olany le filoha-pirenena miteny aminao andry matoa filoha-pirenena zay olany ianao io de afoinao ny fiainanao ray manontolo raha ohatra ka tianao ny tena hanova tokoa de rehefa avy eo am'izay zany izy mandroso ny zavatra tokony natao teo aloha fampihavanana refondation reformation na anao amano constitution ary izy tiaka tompoko isan'ny sujet d'actualité ihany koa am'izao fotoana zao tsika moa miresaka hoe Jean-Louis Robinson ery rajonaro mampianina fa les requêtes ko be dia be ny MCES aty na tsy ny eny MCES ndray zany zao masony olo-pirenena ihany koa satria mety surprise ve CES dia akomikotrika amiko atram'izay ve mety atram'izay zany ny fitsarana teto amintsika mbola tsy nisy zay hoe mety hoe disqualification na candidat na ohatran'izay hoe fanalana azy ny tsy fanalana-dalana zay fa ahoana ny fahitanareo zavatra mety hitranga satria zao efa nisy an'le candidat telo mijoro ny CES hoe ahoana be zay efa CES zay de akomikotrika ho any CES misy lamokany de misy fohy roa tsy fantatra de ianao zany ohatra miandry rehefa miandry CES de le miandry le ohatra eny ny setroka fotsiny ao amin'ny Vatican ohatra zany kokoa ary efa nanao surprise betsaka ny CES zany hoe ny tena hoe kilalao na madio na maloto na atonotony ao anatin'ny fiainam-pirenena zany tsy hoe koa maloto na CES mialatsiny monsieur Rakotsafy fa on s'attend à tout le izy zany rehefa tena mandinika an'le firenena mihitsy tsika tsy ny CES ihany tsika mivazavaza foana hoe fiandrianam-pirenena aiza moa no ananantsika an'le fiandrianam-pirenena ny tsika nena fitsarana na ny rehetrarehetra fitopolo isan-jato ny vola ampiasaitsika mbola avy any ivelany de inona no andrasana amin'ny CES de araky ny teniny Gaute hoe miandry le setroka fotsy ivoaka amin'ny Vatican fotsiny fa ianareo hoe miandry inona zao efa hoe tsy maintsy mandeha ny deuxième tour io izy io inona raha no andrasanao amin'ny CES hoe hidisqualifiany anina sy anina ve eny andao angamba jerena hoe tena manana fahaleovan-tenany marina ve ny CES zay zao fanontaniana mipetraka hoe tena fa izaho tena mbola mametraka hoe aiza le fiandrianam-pirenena tsika satria zay zavatra rehetrarehetra ataotsika eto nge de za zao tena sorena mihitsy amin'ny mahafiarahamonina sivily ary de naka fotoana tamin'le olona tsona hoe baloganina moa balogan moa le lehiben'ny société civile africaine tsy ny anarandre mitovy balogonina sa bologan izy zao naka fotoana tamin'iny mihitsy satria nahoana satria izy mihitsy ny tonga de miteny vao vita ny fifidianana hoe tsy azo averina tsony io lisitra io fa zay tsy afaka mifidy de tsy afaka mifidy tsony de iny tokoa de lasa mivadika ohatran'izay le zavatra na tonga ny fiarahamonina sivily ny dongy an'le hoe potika le député ao anatin'izay de hoe mety surprise velo ny deuxième tour akoatran'ny résultat na novaka mpifidianana andreo za aloha zany tena hoe rehefa tsy manao ny fahamarinana amin'io zavatra io ny CES de vita Madagasikara na inona fitrangana eo na anao disqualification izy na anao qualification izy zay zavatra avoakanao zany tsy maintsy zay fahamarinana fa raha ohatra manomboka amin'izay hoe zavatra hoe tsy manao ny asany ara-pahamarinana ny CES de ravy Madagasikara na zay ny fijeriko azy satria zao le fandehany zany miverina am'le izy foana hoe le fiarahamonim-pirenena za koa mitovy amin'ny Gaute za tsy tia azy fa tsy hoe ratsy izy manao ny asany arak'izay ny firenena jiabany izy azy arak'izay rehetrarehetra fa zao ary ty efa fitenyko loha ary tena miala tsiny miala fondro amin'ny vahoaka malagasy amin'ity zateniko loha ataoko ty zay ananan'olombolona tompokoa voasoratra anaty baiboly de andevo zay miala tsiny tsisy fiandrianam-pirenena eto ka raha vao hoe tsika zany ny anaovantsika an'le fifidianana de amanany crise satria ho avy ny vola avy any ivelany de tadio fa mitoy mifanandevozana miala tsiny amin'ny vahoaka malagasy fa raha ohatra tsika zany mbola manohy an'izay de ho andevontsika de aza mieritreritra fampandrosoana sy fandrosoana zany fona tompoko tamin'za fomba fitenenako zay
kanefa zay ilaina satria nahoana isika zany manana toetra somary matematikena maso zay ary fantatra fa atao anatina décision ane na CES1 io na CES2 e manao nuance loatra tsika ao anatin'ny zavatra ary tsy nomena ny tany aloha io ary na nympitondra tany aloha ary raha tsy nanangana zavatra mba hoentina mametraka an'le fitondrana mba ho maripotitra tsara amiko zany hoe safidy républicaine ny apetrakantsika amin'ny drafitra hitondrana ny firenena ho raha misy lany eo de lany izy tsy tena lany tsara tsy maninona zay de io izy fa mipetraka eo zany fa asany sy anjarany am'izay ary anjaratsika ary zandray anjara eo amin'ny fijerenany teo aloha tsy hoentina ifandromoromontsony fa hoe mba misy lany eo de lany no mandany omaniny tsy fifidianana azy rehefa ratsy izy any amin'ny fin de mandany na izy tsy mirotsaka na izy manrotsaka olona hafy mba fiovana tahaka an'izany zany mba zavatra ho jerentsika farafaratsiny zange rehefa niresaka momba ny fifidianana de zao hoe ny filoam-pirenena hofidiny eo dia ny maire hofidiny eo ny député hofidiny eo lehibe ny fokotany hofidiny eo reo no mifandraindray amiko zany raha ohatra ka mifandray fa amin'ny ankapobeny za afaka miteny hoe tsisy idirandreo ny fiainako de raha miteny zany zany de zao abandon citoyen ana zany tsy mirarahan'le fiainam-pirenena kanefa za manana pahany be dehibe ato amiko tiako zaraina de eo zany nijerena an'le malagasy am'izay hoe raha mbola tsy ampy ny fanofanana ny olona indrindra fa ny any ambany vohatra sy ny toerana lavitra de miasa kokoa na ny société civile na ny gouvernementa sy ny sisa zay zavatra zay de asa izay ka de tokony alaitsika hery zay ahafahantsika miroso satria azo tenenany hoe efa tsara ihany iny hoe vita amin'ny premier tour de reo misy zavatra ratsy tsy milay be dehibe ao anatiny ao ary ny lafiny kilalao ratsy politika ao ambadika io eo le ho hitantsika ao anatin'ny ray volana ka ny anapiko am'zay zany amaranana zay resaky zay de zao ny gasy zany tsy mba mataty demokrasia za zany ny teny aminareo fa nanomboka tany amin'ny 7 tena nanomboka ny teny teto amin'ny firenena hoe tsy mety zao zavatra atao zao fa tena tonga anao de lasa fahavalon'le mpanao politika amin'ny teny le izy zany resaka teknika ny resahana hoe tsy mety ny anaovana nyty ajustement structurel ty fa tsy maintsy orientena amina zavatra ohatran'izao tsy mety nanaovana dévaluation fa tsy maintsy atao an'izao fa tonga anao de araisin'le mpanao politika hoe fahavalony fa tsy mieritreritra hoe ahoana moa zany le resaky le ranga iny de ahoana ny tokony anatsarana an'le resaka politika fa tsy mataty demokrasia de ary eo zany no atahorako nefa mitady demokrasia miseho azo demokraty zay le problème miazakazaka ny fotoanatsika miazakazaka be fotoanatsika efa amaraparana ny fandaharantsika amin'ny ankapobeny fa zao meko fitenenana tsarairay avy nareo entina mitinana an'izay ny zava-misy aloha zany de hoe io any amin'ny CES ny masony rehetra isy ve ny fiovana satsia atreto aloha Jean-Louis Robinson sy Era Raramampianina no anao ny fiodinana faharoa ohatrany ahoana ny fotom-pisainana zay foana moa ny any anontaniako tokony andrasany olo-pirenena an'izany satria malo zao nisy tsaona andeha atreo analakely teo ny mpanao gazety fa hoe fa misy korotana tonga teny zay niverina fotsiny tsisy korotana tombokitsika any amin'ny za loatra ny te anoy kely an'le tenin'ny goty teo hoe raha vao tsy matanjaka zay filoam-pirenena miakatra eo raha vao tsy matanjaka mihitsy izy de tsy aharitra eo zay aloha ny olana anankiray fa ny any afatra amin'ny malagasy rehetra de hozy hoe raiso atanana no avinao tiako be mihitsy le teny hoe manandanja ny safidiko mipetraka angeza be ery amin'ny seniteria de hozy izy hoe andao ary taterahany iny andao hifidy daholo fa eto kosa de tena mahaiza mifidy satria tena io zany no avy ny taranakao ndray io afaka 10 taona ndray ianao vo afaka mamerina an'io araka ny teny goty hoe andao alefa ary hotoiziny hatramin'ny farany le mandany de aveo izy tsy fidina tsony fa saingy zao kosa nge goty na tonga le izy rava foana hatramin'izay de tena zay le atao hoe crise sociale foana ny etombohan'ity zavatra ity tena mahatsiary ny olona misy ny tena hoe nihinana an'le akondro tao anatiny fotsiny de mba nomeny hoditra akondro ny vahoaka malagasy misy tena nohaniny hatramin'ny hoditra akondro ary misy tena nanapaka ny hazo mihitsy mamokatra an'le akondro de zay zavatra zay zany hoe samitsika mahay mifidy am'ty fa mandehana re mifidy fa aza iaterana amin'ny olona no avy ny taranakao de rehefa aveo indray ianao hiteny hoe reny ny filoam-pirenenao fa am'izay tsika rehetra mba miara mizaka de mba miaranteny hoe tena tsy napoizinay kosan'iny zay angamba no tsaratsara kokoa fa raha ohatra ka hoe izany hifidy anao de ny anazy tiako ny fidiko ny anazy zany anao ohatrany goty teo hoe hitodika amin'le filoam-pirenena zay ho voafidy eo nisaniza voafidy eo dia ray aman-dreniko izy na iza satria ny vahoaka ny tompony safidy za de singaray ao anatin'ny vahoaka fotsiny fa ny anazy zany mba angatahako aminy de zao mba enoy ny tenin'ny olona zay manohatra anao sy ny olona zay te mba ampivoatra ny fiainany
fa reny no ahafahanao mijanonao amin'ny toeranao a sy ahafahanao manamarina ny toeranao hoe tena voafidim-bahoaka fa marakaraka an'izany dia zao ianao filoam-pirenena dia tadidio fa Andriamanitra no nametraka anao teo ka raha amin'ny fotoana izay andraisanao fahefana ianao dia fa hamadika ny fahefana izay nomen'Andriamanitra anao a dia hokizy fary ianao fa telo manarakaraka an'izany dia afatra ho an'ny vahoaka ny ary vahoaka dia ny fifidianana solomba-vahoaka ny tena zavatra ngezabe amiko fifidianana filoha-pirenena miatona ery ambonin'ny azo ihany io fa le fahefanam-panatanteraka ny tena zava-dehibe ka za zany miteny amintsika hoe fidio tsara zay olona ho lasa solombavam-bahoaka fa reo a no afaka hitondra ny fiovana hieritrretinareo eto amin'ny firenena zay ihany angambany any afatra Gody mamitana azy ny any mamitina aloha zany dia hoe ny asa dia mbola be dehibe mbola mitodika ihany amin'ireo sampana samihafa tokony hanao ny fampihavanana satria amiko a na any amin'ny fiarahamonina tsotra na aminareo sampanao politika dia ny fiatsarambelatsy fifampiavina vonana nefa mifandray tanana sy mifanoroka ihany a dia endrika ratsina seho foana hatramin'izay fa raha tena sa ianareo iroso ary ijory eo anatrehan'ny vahoaka malagasy iteny fa te hampandroso n'ity vahoaka malagasy ity dia raisiko ohatra ny tokony ifampihavananareo reo maninona mora manao conférence de presse hitan'ny olona misy ny FFM sy FFKM dia tonga dia misokatra amin'ny araka le tenin'ny débat le hoe mandeha amin'ny TVM hoe mifampihavana aloha ny mpampihavana dia rehefa avy eo mifampihavana isika malagasy satria ny hohatra tahafiny vahoaka no tsy ampy dia makany amin'le resaka politika amin'izay amin'ny fifidianana filoha-pirenena mirarosoan'izay olany eo engany mba tena demokrasia no anjaka engany ho fifidianana marina tokoa na somary be setroka raha manodidina azy ary ny fomba fametrahana ny géométrie politique eto amintsika zany dia fotoana ny zao raha ny tokony ho izy tsy mampaninina mihitsy mieritreritra hoe lasa mba rolo zany zao ny antoko politika rehefa eo dia renyle antokotoko dia ny fahatelo a maka ohatritsika ny any Amerika ny any Frantsa ny any Allemagne tsara kokoa ny équilibre amin'izay fotoana izay ary mba menatra ianareo politika tsy manana bazy intsony raha vao ny antokonareo manangana antoko hafa manaova zavatra hafa hijerenany hoe aiza le kapasité ampiasaina fa lasa ampiasaina fotsiny le anarana amin'ny antoko politika dia tsy manana an'le teknika kory satria tadio tsara fa ny antoko lany any amin'ny firenena mandrosonge na izy enarka na ohatr'izany na ohatrany any Frantsy manana an'le teknicité foana izy ao an-damosina fa ny atsika aty jerena eny ary tompoko lasy tompoko vavy mankasiraka antsika rehetra moa zany mankasiraka anareo nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana tamin'ity mikolo hevitra manokana amin'izao arivany zoma ny voany voka-pifidianana izao verina fa nahafahana napita hevitra nanaitra ny sain'ny olo-pirenena tsirara ihany koa ny hevitra izay nentsika menakavy teto tato anatin'ny fandarana isika mpijery ihany koa ny tokantrano any dia akasitrahana ny araka tamin'ny haitra amin'ny farany marina fa maro ireo fanontanina izay mbola mipetraka zany amin'izao fotoana izao ary tsy ampy ny orairay raha toka izay ny valam-parana kanefa mbola isan'ny sehatra fa atsika miditra lalindalina kokoa indraina miresaka zavatra hafa mihitsy mandra-pahatonga an'izay hoe fifidianana fidinana faro izay mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny heriny anio toy izao indray felogna tompoko